Nozaraina mari-pahaizana kosa ny homariky ny fahavitan'ny fiofanana momba ny fahalemana momba ny banky ireo miisa 520 ao anatin'ny polisy-pirenena rehefa avy nanaraka fampiofanana moa izy ireo zany tao anatin'ny 3 andro dia tsikaritra fa amendrika afaka miroso avy hatrany ihany koa ao anatin'ny asa izay andreketana. Nozaraina mari-pahaizana noho ny fahavitan'ny fiofanana momba ny fahalemana momba ny banky ireo mpanao fanadihadiana miisa 520 avy amin'ny polisy-pirenena rehefa avy nanaraka fampiofanana nandritra ny 3 andro niaraka tamin'ny mpampiofany BFV Société Générale tetsy Analakely. Nafinaritra ny fampiofanana ny polisy-pirenena satria nadikran'izay atelona zay dia hita tsara mihitsy tao anatin'ny formation izay natao dia nisy ny interaction betsaka tokoa ny fanontaniana nipetraky zareo ary rehefa nijerena ary ny fangatahany zareo tao anatin'ny évaluation andreo dia foy le formation mangataka zany zareo hoe mpitomboana le fotoana hatreto anefa aloha izay ny afaka nomeny be Société Générale efa niresaka izay ny responsable ny polisy fa misy ny deuxième session ty taon'ity amin'izay fotoan'izay indray atsaraina kokoa zany ny zavatra ho atolotra ny zareo. Ny tombo fahalalana matevina kokoa ny traikefa maro eo tombontsoa azondreo mpanao fanadihadiana ao anivon'ny polisy nasionaly nanaraka zao fampiofanana momba ny fahalemana eny anivon'ny banky zao. Efa nanana notion izahay fa nanome fanampiny fotsiny ihany teto anivon'ny BFVG mikasika ny fampahafantarana anay ny lutte contre le blanchiment de capitaux na ny financement de terrorisme zay zany niarahanay nanao échange nandritra ny atelona teto amin'ny BFVG. Mandra-piandry ny fampiofanana manaraka dia manome lanja hatranin'ny soatoavina izay joroany ny BFV Société Générale dia ny mangarahara ny fanakakezana ny mpanjifa ny fiainona ny faneraserana maharitra ary ny fanarahana ny fenitra.